You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. Ny MMA fitambaran'ny sport combat rehetrarehetra izay ahitana ny boxe anglaise, kickboxing, muay thai, grappling, jiu-jitsu brésilien sy maro samihafa efa sport de contact. Le izy tsy safidy, tsy nisafidiko le izy fa mety le sport koa nisafidy anahy satria tsy mba nanao an'io taranja io mihitsy ohatran'ny olona sasany hoe mbola kely na ohatrohatr'izany tsisy resaka mbola kely mihitsy nena efa za efa lehibe ohatr'izao vao tamin'ny 2010 2011 moa zany tena nanomboka ny rehetrarehetra. Alors Yoni est venu au Venom Training Camp, ça fait à peu près depuis le mois de septembre, on va dire 7 mois. Elle a déjà fait 3 combats, 2 victoires, une défaite un peu polémique parce que bon, ceux qui ont vu le combat, elle gagne, mais bon, c'est comme ça, c'est le MMA. Et voilà, donc ouais, ça fait 6-7 mois, c'est une athlète très solide. Nahatongavako tam'ilay izy mbola tany à Madagascar dia miasa ohatran'ny zanak'olona rehetrarehetra miasa ireny dia nisy stage an'io sport io na tsy haiko na io sport io satria raha ny fahafantarako azy tamin'ny 2009 io stage io izay noentin'ny Kony Daniel dia tamin'izany fotoana izany raha ny fahafantarako azy ohatra mbola tsisy MMA na pancrace fa izy efa tany angamba ohatrany hoe nampafantatra an'ilay izy raha ny fahafantarako azy dia sendra nandalo tamin'io événement io izay tsy le événement nandehanako tao fa no niorana avy tao ivelany tao izay nahitako an'io sport voalohany dia nieritreritra moa le olona le mpampianatra atao hoe intéressé amin'ny cours zay fa tsy hany le izy fa le orana avy no parazara ie tena hoe parazara fa tsisy nofinofy, tsisy tambola kely, tsisy hoe nisafidiana. Daniel Koniam hoe hitanao za fa doué dia za moa mieritreritra hoe resaka fampanodrina gisa fotsiny le izy fa za tadiaviny anao an'ilay sport dia hozy izy hoe raha tena doué marina ary dia ataovy professionnel za d'ici 2 ans. Donc c'est impossible. Déjà c'est impossible pour les gens doués. Donc c'est tsy ho vitanao izy io dia le nitenen'ilay mots hoe tsy ho vitanao mihitsy ny antony nanaovako an'ilay izy tsy hainao marina moa ny ao anatin'ny lohako dia izay dia le izy resaka challenge ohatr'izay ny atombola izy za eritreretina fa tsy havita an'ilay izy dia za te hampieritreritra anazy hoe vitako ilay izy. Yoni, on l'a pris bien sûr, elle vient d'autres gyms, donc on l'a pris en cours de route. Donc l'objectif avec elle, c'est de faire monter son Sherdog. Le Sherdog, c'est où tous les combats sont référencés. Donc le faire monter son Sherdog pour pouvoir la mettre dans des grosses organisations. Donc là, il n'y a pas longtemps, elle a combattu au Bellator, la 2e plus grande organisation au monde de MMA. Et l'objectif, c'est de la faire signer au Bellator pour plusieurs combats ou même à l'UFC. Naditeo azy le hoe objectif amina dia azo lazaina hoe manao entraînement za dia manao izay tiatiako atao eo fa noho ny efa hoe signé contrat ohatr'izany tsy nanam-potoana intsony dia sady lasa tsy sport tsotra intsony izy satria lasa asa mihitsy. Raha ny style de vie ko ohatrany hoe manao entraînementko zao 7 jours sur 7 dia
3-4 fois par jour. Anatin'ny ray andro eo amin'ny entre 4 à 6 heures par jour manao entraînement. You just gonna take that, or will you fucking fight back? Amin'ny MMA dia ny vehivavy anankiray afaka manao io sport io jusqu'à 40 ans. Lehilahy plus jusqu'à 45 même 50 angambany mbola misy mixiste zany. Dia raha motay izy mety hoe any amin'ny 25 ans any satria ny motay mahasamihafa ny motay moa ny olona mazana manomboka mbola kely ohatran'izany. Dia efa usé mazana ry zareo dia somary eo amin'ny 25 ans eo ny akapobeany. Dia ny boxe anglaise na lehilahy na vehivavy eo à peu près any amin'ny 30 ans any zareo dia efa midina any. Fa ny MMA zany hoe ny vehivavy zao dia any amin'ny 40 ans. Dia ny amaliko fanontaniana hoe jusqu'à 13 raha zaho manokana aloha zaho tsy sahy manao fanamby satria sport azo lazaina fa hoe ninona moa zany sport de combat misy danger risque ihany ao anatiny. Dia zaho tsy sahy fanamby hoe zaho dia ho tonga amin'izao zay vao mijanona amin'io. Tsy fantatro ny ampitso dia zany tsy afaka teneko hoe roviana na ahoana fa raha mbola matanjaka ny aina, mbola mazoto ohatr'izany dia ina moa ny olana. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow.